Nisongadina ny fiakarany vidin'ny kafe tato anatin'ny andro maromaro izay araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra mpamongady androany. Raha mandindra ny 7,2 ariary ny vidin'ny iray kilao herinandro lasa izay. Niakatra eo anelanelany 5,4 ariary hatramin'ny 7,2 ariary izany ankehitriny. Miankina amin'ny kalitaony, ny arabika sy ny robusta no kafe zanatany eto amintsika. Afiakarana mihoatra ny 7,000 ariary tao anatin'ny herinandro. Araka ny vinan'ireo mpamongady, antony fototra amin'ny fiakarana ny fiainany famatsiana avy amin'ny tany tsapamokatra. Vokatra izay nampiakatra ny vidin'entana ihany koa ireo mpivarotra ranona kafe, nahitana fiakarana mandidina ny ariary zato sy 200 ariary eo ny iray kaopy amin'izao fotoana. Dia io aloha zava-tsara fa vokatra indray mandeha isa-taona. Dia io nefa ny olona eto Madagasikara faritany enina ny 20 région mila an'io daholo. Dia ny vao miakatra io tapatapaka ny juin, juillet ny kafe vao no miakatra ny eny an-tsaha. Maina tsara izy amin'izay. Tsika zany zao anaty période tena tsy fisiny. Zany hoe be koa mipila anazy. Dia izay mahatonga anazy miakatra. Fa tsy hoe manararoatra fa arakaraka ny zava-misy eo. Tao anatin'ny iray volana sy tapany teo aloha teo amin'ny 2 alina teo ny vidiny io. Dia tena rupture daholo ny stockage, tsy misy intsony eraky ny tanàna. Dia normalement izay nanana kely tany ambanivohitra tany nampiakatra ny vokatra. Araka ny fanazavany teknisiana amin'ny fambolena, mitombona tokoa izay fiainan'ny vokatra izay manasarotra ny fanarana ny fepetra takin'ny tsena ka mahatonga izao fiakaram-bidy izao. Maro ny sakana sedran'ireo tany-tsapamboly kafe eto an-toerana, voakasika mivantana amin'izany ireo faritra mpamokatra sy mpanondrana atao ireo faritra ilana antsinana ny Madagasikara. Ny anton'izay dia noho ny tsy fahampiany ny vokatra. Eo ihany koa ilay aretina izay hoe nampiena be lehibe ny vokatra kafe teto Madagasikara. Dia voatery nanafatra tamin'ny mahavelana isika. Ho an'ireo toerana tena mpamokatra dia lasa voatery nanafatra tany ivelany isika. Eo ihany koa moa izany ireo fiantraikany ara-toetrandro. Satria tsy fahampiany io raha ny rahantsika mahita fa nisy ireo fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Io ny tsy fahampiany orana. Eo ireo haintany isan-karazany. Dia ireo no mahatonga n'ilay kafe tena niena ny vokatra azo. Eo ihany koa ireo aretina. Satria amin'ny mahazava-maniry azy dia nandalovan'ny aretina ihany fahamainana sy ny ireo vo. Dia niena zany ny vokatra. Azotra mpiarinana omby tamin'ireo tany-tsapamboly ny fambolena kafe hatramin'izay tsy hamaro toerana ny vidin'ny kafe ny tsy fifandanjany ny tolotra sy ny tinady raha ny fanazavana hatrany. Vokatra manan-danja eo amin'ny toe-karena ny kafe ka mila fanohana ny fanjakana ireo tantsaha, hitazomana ny tsena sy hanarenana ny famokarana.